Taranja fototra atletisma totosa nanomboka tamin'ny zoma teo ny farana androany ny fedinan'ny tompontakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja fototra atletisma ho an'ny sokajy izany. Ny atleta mahery ny 500 no tonga tetsy alarobia niatrika izany fifaninanana izany. Atleta misa 775 avy amin'ny ligy misa 12 miampy seksiona telo Manakara, Fort Dauphin, Antsohi no tonga niatrika ny fedinan'ny tompontakan'ny Madagasikara nandritra ny 3 andro tetsy amin'ny kianjana alarobia. Azo lazaina fa dia manana ny tany-ketsany ny taranja fototra atletisma raha nambaran'ny Ramatoa Norolalao Andriamahazo, filohan'ny federaciona malagasy ny taranja fototra atletisma. Ny azo ambara amin'ity dingana voalohany ity dia betsaka ny tanora nandray anjara mahavelom-bolo ary tsy nanakana azy ny atsika na ny lalana lava avy any toerana ny angany tany tonga daholo zareo ary misy taranja taloha tsy dia misy mpanao ohatra ny eo amin'ny concours dia amin'ity taona ity tena betsaka mihitsy ny nandray anjara nefa raha-jerena ny auteur any aminy tsy dia misy mousse de saut ny empoids ny saina teo afakizy be efa presque 20 zareo ery empoids ery nefa tsy mbola mahafinaritra be mahita n'izany dia zavatra hita koa eo amin'ny valiny azakazaka misy ny tsara daholo ny performance izany hoe ny entraîneur ny ligue zany ny club ny entraîneur nietsika daholo tsaratsara ny entraînement en équipe satria tena hita hoe ny tsara be daholo ny performance. Iatrika ny lalaon'ny nositsika amin'ny heritaona ny taranja fototra atletisma azo lazaina hoe isan'ny miantoka ny medaly volamena ho an'ny Madagasikara. Aiza ho aiza ny fiantrihan'ny federaciona ny fanomanana an'izay. Tanjona mihitsy aloha ny amin'ny lalaon-nosy amin'ny heritaona dia mbola ny atletisme malagasy no hitanany lola arana izay ny tanjona. Efa manomana izay ity championnat de Madagascar ity zao dia efa fanaovana présélection. Manana antsika koa atleta ny Chine zay nahazona vaovao hoe nahafaty record tsara be daholo ny performance zareo avy any Chine. Ao koa ny ankizy tazona tany centre d'entraînement matanjona izany mbola amin'ny herinandro ambony vao hita ny performance ireo ankizy ireo satria ireo senior fa amin'ity taony mbola tsy tapaka koa ireo ny taona dia efa tokony manomboka mitana ankizy zahay manao regroupement fa raha zany tsy ny forme ny compétition hoe amin'ny volana juillet tsy maintsy mandeha alobe championnat de Madagascar zany anaovana sélection finale ka tsy maintsy manao regroupement betsaka au moins manomboka aloha izy amin'ny décembre dia misy anankiroa farafahakeliny amin'ny taona ambony. Nahitana mpandray anjara komorianina ihany koa tamin'ity fifaninanana ity. Toy izao ary aloha ny ampahan'ny vokatra tonga eto am-pelantanana nandritra ity fifaninanana ity. Teo amin'ny 700 metatra misy fefy ho an'ny latsaky ny 20 taona zazavavy dia nahazo larina voalohany tompontakan'ny Madagasikara Isofanirina Mamtina avy any Atsimo andrefana 2 minitra sy 12 sekondra sy 4 apahazatony. Teo amin'ny 700 metatra lehilahy kosa indray mbola misy fefy ihany dia Irakotony Aina Dona avy any amin'ny STT Diana no voaositra tompontakan'ny Madagasikara rehefa nahavita izany tao anatin'ny 7 sekondra. Teo amin'ny 200 metatra zazavavy latsaky ny 20 taona dia Andria Naivo Malala Erso 3FB Nalamanga 7 sekondra no voaositra ho tompontakan'ny Madagasikara. Teo amin'ny 500 metatra ho an'ny sokajy junior vehivavy latsaky ny 20 taona dia voalohany Rasonirina Françoise avy amin'ny kafy avy an'ny Fianaratsoa 10 minitra sy 4 sekondra. Teo amin'izay ihany fa ho an'ny lehilahy kosa indray dia Rakotony Raina Heriniaina avy amin'ny Corona no voalohany ka 4 minitra sy 10 sekondra no nahatanterahany izany. Ho an'ny latsaky ny 20 taona zazalahy teo amin'ny 200 metatra dia Igardini Rija avy any amin'ny Corona Tsirabe no voaositra tompontakan'ny Madagasikara 2 minitra sy 4 apahazatony. Teo amin'ny 300 metatra stipla dia voaositra tompontakan'ny Madagasikara latsaky ny 20 taona i Heriniaina Adolphe amin'ny AS Fanalamanga avy any aloatra mangoro 10 minitra sy 4 sekondra. Teo amin'ny 400 metatra zazavavy latsaky ny 20 taona dia Rarmondina Sidonie Kalaka avy any aloatra 2 minitra sy 20 sekondra no nahatanterahany izany.
teo amin'ny 700 metatra zay mba ho any zazalahy dia Hirakoto Malala Kristella avy any Bonglava no tompon-takany Madagasikara 2 minitra sy 4 apahazatony ary teo amin'ny zazalahy latsaky ny 20 taona 700 metatra ihany dia Randrena Tenera Patrice avy amin'ny Asifanina no voaositra ho tompon-takany Madagasikara ary teo amin'ny 700 metatra ho an'ny latsaky ny 20 taona lehilahy dia Irandrena Tenera Patrice no voaositra ho tompon-taka ihany koa ary teo amin'ny zazavavy dia Razafindra Sarika avy amin'ny AS Mandam no voaositra ho tompon-takany Madagasikara. Teo amin'ny 100 metatra latsaky ny 12 taona dia Ravor Somary Rose avy amin'ny TAF no tompon-takany Madagasikara 12 segondra sy 4 apahazatony ary teo amin'ny zazalahy latsaky ny 12 taona dia Mareta Jafeta avy any Tsimondrefana no voaositra ho tompon-takany Madagasikara. Itoy amin'ny faran'ny herinandro zao ny fedrehan'ny tompon-taka Madagasikara ho an'ny taranja fototra atletisma ka anisy kajy rehetra no andray anjara amin'izany.